Nidina avy hatrany teny amin'ny bureau ny fananantany eto Mahajanga ireo vahoaka izay monina sy mipetraka ao amin'ny tany izay voalaza fa tafiditra ao amin'ny campus'ny université Ambondrona. Ireo vahoaka izay mipetraka ao anatin'ny trano 500 tafo. Ny fangatahana fanazavana mikasika ilay saritany navoaka farany no antony fidinana ifotony nataony ireto vahoaka ireto. Zomo zany mahakasika an'le tany amin'ny sandetira io misy amin'izy io zany efa lasan'ny université ka ireny le ampahany tany zay vita borna amin'ny université reny dia mbola tsy afaka anaovanay opération na ny odoc zany fa ny tany zay ivelan'ny université ihany zany no anaovanay opération amin'izao fotoana zao. Na raha ohatra ndray moa zany misy ny vahaolana ny orinany mahakasika an'le ianareo zay tafiditra ao anatin'ny faritry université reo dia azo atao ihany koa zany no mikarakara ny opération amin'izay fotoana zay rehefa misy ny vahaolana fa amin'izao fotoana zao zany dia mbola tadiavana ny vahaolana zany ny fanjakana momba ny andrasana ary ny zava-misy farany aoriny ny fidinana ifotony ataony tompon'andraikitry ny fananantany eto amintsika ahafahana mamaritra na ao anatin'ny tany campusny université ny Mahajanga na tsy ao anatiny ireo vahoaka izay manao ny fitarainana ireo. Ny tany campusny université ny Mahajanga dia mirefy 200 hectares.